Nolotra ny arahaba tompoko mbola azo vahana hatrany ny zavona amin'ny maraina amin'ny faritra maro eto Madagasikara ary hiena ihany koa ny tahan-dotsakorana manerana ny nosy na izany na tsy izany aza noho ny fikorontanana avy any ambony sy takamaso na ilay antsoina hoe perturbation en altitude dia vinavinaina isy orana tandrifin-drahona indrindra amin'ny takarivana ny alina any amin'ny tapany atsimon'ny afovoantany sy any amin'ny ilany atsimo atsinanany amin'ny Madagasikara iny mety andrahona arahana orana tandrifin-drahona koa indraindray amin'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany sy any amin'iny ilany andrefa ny afovoantany iny ny maripana araka izany dia vinavinaina mbola angatsika hatrany aloha ny alina sy ny voamaraina indrindra amin'ireo toerana misy zavona fa kosa ahafahan'izay rehefa atoandro raha ny vinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina anjerena amin'ny antsipriany dia andrahona ny any amin'iny morotsiraka amin'ny faritra Isava Ambatsoa Analanjorofo ary atsinanana iny amin'ny faritra hafa kosa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeany na ibalika be mihitsy ingabe masoandro aoriany ny zavona na zavy tamin'ny maraina ho an'ny afovoantany sy any atsimo atsinanany Madagasikara raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrifin-drahona indrindra amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina any amin'ny ilany atsinana amin'ny faritra Ivakinankaratra Moromani Matsiatrambony Iorombe mpaka hatrany fitovinany sy ny faritra atsimo atsinanana ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny na dia isy orana tandrifin-drahona iserana ihany aza indraindray any amin'ny manodidina ny samborano iverina andrahona kely ihany ny heritsika mety isina orana tandrifin-drahona ho an'ny faritra Betsiboka Bongolava Itasy Analamanga ary ny ilany andrefa ny Vakinankaratra raha mahakasika ny maripana manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny afovoantany 17 hatramin'ny 20 degré morotsiraka atsinanana ary 17 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny ilany andrefa natazantsika amin'izao fa mananka 530 na 930 degré mihitsy aza indraindray maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Boeny ny vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy kosa indray ary dia andrahona ny any amin'iny morotsiraka ny faritra Isava Ambatsoa Analanjorofo ary Toamasina iny ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny ary mety iseho ny zavona amin'ny maraina amin'ny akamaroany ny faritra maro eto amin'ny Madagasikara raha ny maripana kosa indray tsy misy fiovana misongadina aloha fa afana hatrany manerana ny nosy ho an'ny afovoantany zao dia amin'ny 13 hatramin'ny 20 degré eo anelanelany 9 hatramin'ny 20 degré morotsiraka atsinanana ary 17 hatramin'ny 530 degré ho an'ny ilany andrefana mety hananka hatramin'ny 430 degré mihitsy izay maripana ambony indrindra zay any amin'ny faritra Boeny sy Betsiboka ny vinany toetry ny andro ny zomary no amaratsika sahady dia omaina mihitsy manerana amin'ny Madagasikara ary ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro fa mety iseho ny zavona amin'ny maraina indrindra ho an'ny faritra anatiny raha ny vinan'ny maripana indray dia eo amin'ny 13 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny afovoantany 19 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 17 hatramin'ny 530 degré ho an'ny ilany efa na tsy misy fiovana misongadina maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Boeny fa tafakatra 30 degré hatrany dia izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mamefy tananao ho amin'ny